shining us every day. Heavenly and merciful Father, hear your servants come to you, because we know indeed that you love us so much whoever we are. We are here to pray, to implore your forgiveness. Forgive us and heal us. Make our hearts brighter so that we may praise your holy name, so that we may know your will. Listen to this song, our praise to you. When you are feeling so sad, never forget this prayer. Ivavaka isika Andriamanitra tomboray nany an-danitra misotranao zahay satria lehibe ny fitiavanao mbola ny tantananao anay ahafahanay mifanalitava ato amin'ity tambajotra sosialy ity. Sotranao ny tantananao nyity vondrona zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy ity tao anatin'ny 10 taona ary mbola mametraka ny 10 taona ho avy sy ny sisa rehetra eo am-pelatananao. Dia taio zany vondrona izany mbo manifanehoana ny voninahitra ao, mirapiratany voninahitra ao zay rehetra miseho sy etiakevitra ao. Ampitombo ny finoanay anao Jesosy Kristy tomponay. Dia hatreo zao famelabelarina fo zao voninahitry ny anaranao. Misaotra Tompo. Amen. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra isika ary miarapa manokana ny vondrona zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy mahatratra n'ity 10 taona ity. Miarapa ireo mpandamina sy mpandindra rehetra ihany koa ao anatin'izany vondrona izany. Dia miraha soa hatrany amin'ny asa fanompoana izay tanterahana ao anatin'ity vondrona manitsika ity. Ny lohahevitra izay nomenanay ho velabelarina amin'ity fankalazana ity dia ny amin'ny hoe ny fiangonana kristiana sy ny laïcité de l'État ny adidy eo anivon'ny firenena. Ny soratra masina izay angatana ho vakitsika any an-trano dia ny Matio 2:20, ny andininy 1:20 tapany B, ny Marka 2:20, ny andininy 7:20, ny Luka 2:20, andininy 5:20, izay texte mitovy fa parallèle ireo, sy ny Romanina 3:13. Satria ny fotoanantsika voafetra dia mba anjaranareo mamaky zany any an-trano.
araka ny voalaza teo a dia nomena anjara izay amela belatra fohy ny amin'ny fiangonana kristiana sy ny laïcité de l'état ny adidiny mino eo anivon'ny firenena. Izany lohatr'izay zany dia nivoaka avy amin'ny fangatahana sy fanontaniana napetraka ropo-kambana izay mizara roa tahaka izao. Voalohany a ao amin'ny lalam-pandroana républicaine Madagasikara dia voalaza mazava ho ianareo, ary izany tokoa ny ao a ny amin'ny laïcité de l'état, koa nahoana no miara-miasa sy mbola miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana ny fandimy teto Madagasikara ny fiangonana kristianina. Ny faharoa dia mahakasika ny fiatrehan'ny mpino kristianina ny fiainam-pirenena, ny finoanan'Andriamanitra sy ny adidy eo anivon'ny firenena. Ohatra amin'izany a ny mpino kristianina manao raha miaramila, azo atao ve zany raha miaramila izany. Ny fiangonana sy ny sosialim-bahoaka araka ny famaritany fitondram-panjakana azy, mba ahafana mitondra fanazavana ny amin'ireo na dia mety tsy haharesy lahatra antsika aza izay hoentina eto dia ho zaraina roa izao famelabelarina foy izao. Ka ao amin'ny tapany voalohany dia iresaka isika ny manodidina ny voambolana hoe laïcité de l'état, ary toy izany koa satria miresaka fifandraisan'ny fitondram-panjakana sy ny fiangonana isika, dia iresaka fohy ihany koa momba ny antsoina hoe fanjakana roa. Martin Luther moa ny tena niresaka azy io. Raha mijery ny lalam-pandrenan'ny républicaine Madagasikara isika ao amin'ny andinin'ny faharoa dia ahita izao fiteny manaraka izao, citation manaraka izao amin'ny andinin'ny faharoa: ny fanjakana dia manamafy ny tsy fomban'ny aty sy ny aroa eo anatrehan'ny finoana samihafa. Ny tsy fampifangaroana ny fitondram-panjakana sy ny finoana eto amin'ny repoblika dia miankina amin'ny foto-kevitra mikasika ny fisarahan-draram-panjakana sy fikambanam-pivavahana ary ny solotenany. Ny fanjakana sy ny fikambanam-pivavahana dia tena tsy mahazo mifampisabatsabaka eo amin'ny sehatrasan'izy roa tsirairay avy. Tsy misy mihitsy lehibe n'androm-panjakana na membre amin'ny gouvernemanta afaka miditra any amin'ny ambaratonga-pitariana ny fikambanam-pivavahana iray. Raha tsy izany a dia azon'ny fitsarana avy mbola mpandrenana nataony manongana azy, na heverina ho toy ny mpametra-pialana avy hatrany amin'ny asany na ny raharany izy. Araka io voalaza io zany a dia mazava tsara ny amin'ny foto-kevitra mikasika ty laïka ny fanjakana na ny laïcité de l'état ity. Dia izao samy mahaleo tena ary tsy mifampisabatsabaka eo amin'ny fitondran-draharaha ao anatiny, ao aminy na ny fanjakana na ny fikambanam-pivavahana izay voalaza eto. Ary nisy zava-dehibe hita eto ny amin'ny filazana na fanapitra anterana fa tsy azon'ireo izay manana andraikitra ao amin'ny fitondram-panjakana, lehibe n'androm-panjakana na membre amin'ny gouvernemanta, ny hiditra hitantana na hitarika ny raharaha eo amin'ny fikambanam-pivavahana anankiray. Izany nefa dia tsy manakana ny fiaraha-miasa eo amin'ireo sehatra roa ireo amin'izay tandrify azy mba ho fanatrarana ny tanjona iombonana, dia ny hananany vahoaka ao aminy fiainana milamina ao anatin'ny fahasambarana na dia mbola eto amin'izao tontolo zao aza. Ny zavatra tsara petraka voalohany indrindra eto araka izany dia tsy ny fiangonana kristianina irery no voaresaka ao anatin'ny andinin'ny faharoa io, fa ny antom-pivavahana rehetra na inona karazana na inona, fa no ny tontolo misy atsika atao amin'ity vondrona ity voafaritra ao anatin'ny antsoina hoe fiangonana kristianina amin'ny ankapobeny, ary fiangonana loterana raha atao mahizy kokoa ny resaka dia ndeha izay mahakasika asika no asiana resaka eto. Tsy zavatra vao tamin'izao taonarivo fahatelo izao no nipoiran'ity fametrahana amin'ny toerany tandrify azy ny fitondram-panjakana sy ny raharaham-piangonana ity efa hatramin'ny ela. Ary any amin'ny taonjato faha 19 dia nisany nametraka sy nanazava izany mazava i Martin Luther tamin'ireo asa sorana amin'ny resany ny amin'ny fanjakana roa. Ahoana tokoa moa izy Martin Luther, inona no ambarany mahakasika izany? Ity resaka fanjakana roa ity dia efa be dia be ireo nampianatra sy nanazava azy, ary mety hahita amin'izy ireny ianareo ahita atao anatin'ity vondrona ity ny fampianarana sasany izay nataony namana mpiara-miasa, ka tsy dia hivalapatra na hijery amin'ny discipline isika, fa izay zavatra atao eto noho ny fotoana izay nanantsika dia ofitinina faran'izay azo atao, izay raketin'izany filazan'ny Martin Luther ny amin'ny fanjakana roa izany. Eto am-piandohana dia tiako ihany no hanisy avy hatrany
Indraindray dia misy diso hevitra rehefa miresaka nyity fanjakana roa ity isika. Tsy vitsy ny laza avy hatrany fa ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakan'ny Satana ho resahana amin'izany fanjakana roa resahany Martin Luther izany. Diso izany fiheverana izany, tsy ny fanjakany mazava sy ny fanjakany maizina ny resahana amin'izany, fa raha miresaka ny atao hoe fanjakana roa Lutera dia tiany ambara amin'izany dia ilay antsoina ihany koa hoe fanjakany sabatra, izay manondro ny fanjakana eto amin'izao tontolo izao sy ny fanjakany fahasoavana izay manondro ny fiangonana. Ary ambarany mazava tsara fa ireo fanjakana roa ireo, na ny fanjakany sabatra na ny fanjakany fahasoavana, dia samy avy amin'Andriamanitra izay hoarina amin'ny tanana havia izay tanana havanan'Andriamanitra. Ary eo amin'izany fanjakana roa zany Andriamanitra no mampiasa ny masony sy ny sofiny amin'ny fitondrana izao tontolo izao izay no hariny. Na dia samy Andriamanitra aza ny loharano nipoiran'ireo fanjakana roa ireo dia aminterinety fa tsy azo afangaro izy ireo. Ny fanjakany sabatra izay hoarina amin'ny tanana havian'Andriamanitra dia mametraka olon'Andriamanitra hampiatra ny lalàna sy hampisy ny filaminana, ny firindrana eo anivon'ny firenena. Manafay ary manasazy ireo izay moapefika manakorotana ny fiarahamonina sy ny firenena, ary indrindraindrindra ihany koa miaro ny vahoaka ao aminy manoloana izay mety olana mitranga. Toy izany ihany koa ny fanjakan'ny fahasoavana izay hoarina amin'ny tanana havanan'Andriamanitra. Mametraka olona ihany koa Andriamanitra ao amin'izany fanjakan'ny fahasoavana izany, hiandraikitra sy tolorana fahefana hitantana izany. Ny fahefana nomena sy omeny amin'izany dia ny zaran'ny teny sy ny sakramenta izay mamelombelona ny ampanany olona ka handraisan'izy ireo ny fahasoavana dia ny famonjen'i Jesosy Kristy izany. Ao amin'ny confession augustana article 720 dia mazava tsara ny andraikitra sy ny fahefana izay nomena ny fiangonana dia izao: ny aditin'ny fiangonana dia ny mitory ny tenin'Andriamanitra sy mizara ny sakramenta ka tsy hisalovana amin'ny raha hafa toy ny fanombanam-panjakana, ny fanafoanana ny lalam-panjakana na makany amin'ny fankatoavana. Raha misy manao izany dia tsy hananany avy amin'ny hafatry ny filazantsara izany fa avy amin'ny olona kosa. Raha izany dia efa raha hafa ka tsy minisy teran'ny filazantsara intsony. Araka izany dia tsara ny ahatsiarovantsika mandrakariva fa isika kristiana na inona tompivavana misy atsika dia samy vahoaka na citoyen ao amin'ireo fanjakana roa ireo. Ka noho izany dia tsy maintsy manaja sy manaraka ary manatanteraka izay zavatra takiana ao amin'izany fanjakana roa izany raha toa ka te hiaina am-pilaminana ka tsy hiara-ny fanasaziana sy ny fanameloana. Tsy misy azontsika ialana ireo andraikitra izay takiana ao amin'ireo fanjakana roa ireo na iray aza, fa ny tsy fanaovana izany dia mahameloko eo anatrehan'Andriamanitra izay hany tompon'ny fahefana ka manolotra izany amin'ireo mpitarika samy hafa ireo. Eny mety hiteraka dievitra be ao antsaisika ka mpisaviritaka eto indray ny amin'ny hoe andraikitra izay nolazaina teo, ka tsara faritana tsara izany. Soatra vitsivitsy reto izay mety mahakasika sahady ny fanontaniana izay napetraka teo amin'ity eto amin'ity loha hevitra ity. Dia izao ohatra fandoavana ny hitra isan-karazana, ny tenin'Andriamanitra izay nomena taream-piantohana teo dia milaza izany. Jesosy no miteny amin'ireo tenin'Andriamanitra ireo hoe aloavo an'i Kaisara izay ny Kaisara ary ho an'Andriamanitra izay n'Andriamanitra. Ny manaraka fanaovana ireo asa fanompoana takiana, fanasoavana ny vahoaka sy ny firenena. Anatin'izany ny fanaovana ny raharaha miramila sy ny sisa sy ny sisa. Izany hoe ny andraikitra eo anivon'ny firenena izay tsy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, raha izay no mety ahazoana azy bebe koa. Everiko fa na dia tsy tena feno ahafahana mahazo ny fanjakana roa azy izay voalaza izay, dia nahafahana kosa nandray izay tena zava-dehibe tsara ho fantatra ny aminy dia ny mahavy amin'Andriamanitra azy ireo. Ka amin'izany dia samy hadininy amin'ny fomba mitantanana izany fanjakana izany ireo mpitarika tsirairay voatendriny amin'izany fitantanana izany. Dia ary soatsika amin'izay ireo fanontaniana napetraka ireo manodidina azy ity dia ny hoe ny mpino kristianina miatrika ny fiainam-pirenena, ny finoanan'Andriamanitra sy ny adidy eo amin'ny firenena, ny fiangonana sy ny sosialim-bahoaka araka ny fanaritany fitondram-panjakana azy. Efa jerena dia tombotovy ihany izay lazain'ny fanontaniana roa voalohany ka atambatra ny fanolorana ny andro anavaly teny izay omena eto.
voalohany ary ny mpino kristianina miatrika ny fiainam-pirenena amin'ny mahavahoaka ao anatin'ireo firenena anatin'ny firenena ny mpino kristianina zany citoyen ny firenena malagasy sika de noko fa miara-miombokevitra isika fa manana ny zosy izay efa voafaritra ho an'ny tsirairay ao anatin'izany firenena izany ihany koa azo ny kristianina taony mitaky izany zo zany raha toa ka sendra tsy atolotra azy tsy hitanisy ireo zo samihafa ireo sika fa anjaratsika ny mandinika azy any amin'ny toerana misy atsika tsirairay avy any fa izao ny tsara ho fantatra napatsahivina atsika tre zavatra efa nampianarina atsika tany ampianarana zany raha mbola nianatra tany an-dakilasy sika ny am'ty zo izay takina ity efa mitaky ny zo ianao a ka mahazo izany zo zany de zao mitaditio ny zo dia miteraka didy ary ny adidy miteraka andraikitra izay tsy azonao ialama ny fanatanterana azy ny tena mbara de zao tena manana andraikitra eo anivy firenena tokoa ary tsy afaka miala am'izany ny mpino kristianina o matiotoko fadimy a ny andininy fahatelo ambin'ny folo tapany a sy ny andininy fefatra ambin'ny folo tapany a jesosy de milaza zao teny zao tamin'ny mpianany ianareo ny fanasiny tany ianareo ny fahazavan'izao tontolo zao zay mbola lazainy amitsika ihany koa io am'izao androtsika izao mahafoaka zavatra betsaka izany eo am'fiainany mino manoloana izao tontolo zao izay misy ny firenena resantsika eto sy manakana atsika sy anao ro adidy sy andraikitra eo anivon'ny firenena ny finoanan'andriamanitra fa vao maika kosa aza manosika atsika iroso lalondalona kokoa amin'ny fanompoana ny firenena voatonona manokana eto any fanaovana raha miaramila zay ambara fa tsy mahameloka ary tsy fahotana eo anatren'andriamanitra fanaovana izany fa ireny koa dia voaantso anompo an'andriamanitra ao mizara fanompoana ny antsoana azy tre raha mijery ny tena ampisain'izy ireny sika de miaro ny vahoaka sy ny fananany iaro ny firenena amin'ny fahavalo nametrana azy fa tsy niandripaka ny vahoaka amin'ny firenena zay arovany eny mety misy tokoa ny foara-pefo ndraindray kanefa izany indrindra no ilana atsika aleo ampiasaiko ny voambolana nampiasainareo hoe mpino an'andriamanitra mba hanitsika hanao ny ndraikitra napetraka taminy araka ny sitrapon'laina ny fahefana sy andraikitra azy amin'ny fanaovana izany raha miaramila izany eto dia verina foana le foto-kevitra ny fanjakana roa teo zay tsy hafa fa tanana havia sy tanana havanan'andriamanitra zay tsy azo fangaro kanefa miara-miasa anasoany vahoaka ao amin'ny firenena anankiray ny faharoa ny amin'ny fiangona sy ny sosialim-bahoaka tsy de fantatro loatra hoe inona moa ny famaritan'ny fanjakana sy ny famaritan'ny fiangonana ny atao sosialim-bahoaka nangamba zaho tsy de mahazo loatra izay tiany mpanontany ambara fa amiko manokana lanatsindra mampiasa ny hoe koa de izay mety voafaritry ny fanjakana ao anatin'ny sosialim-bahoaka de tokony ho tafiditra ao anatin'ny famaritan'ny fiangonana azy zany hoe mihoatra lavitra izay ezaka ho fanatsanana ny sosialim-bahoaka everiny fanjakana atao ny tokony hataon'ny fiangonana hatra ny mpiantoana ny fiangonana de efa nijery manokana izany sosialim-bahoaka izany de jereo ny boky ny asan'ny apôstôly zay ahitantsika ireo fomba fanao sy fiainan'ny fiangonana voalohany izany a dia nilovany tam'izay nataon'i jesosy kristy zay nitodika manokana tamin'ny fanohanana ireo mahantra ny tsy manako hanina nanasitrana ny mararimaro izay hitantsika manerana ny filazantsara efatra toizan'ireo apôstôly zany teo amin'ny fiangonana voalohany ary de mbola mitoizan'ireo missionery ihany koa rehefa nanao ny asa fitorian'ny filazantsara de atsika zany taty amitsika zay mbola toizan'ny fiangonana hatram'izao na de azo lazaina aza fa efa somary mitsilopilopy ihany mila ho faty raha ny amin'ny fiangonatsika amizay sarotra de sarotra ny anentana atsika fiangonana iroso lalindalina amin'izy ity no miantony maro samihafa zay tsy misy afaka miala am'izany na ny mpitarika zany hoe mitondra fiangonana na ny tariana de sika kristianina zavatra hita manko ary tena miariary be eto am'ty vondrana misy atsika ety zany de ny fifaniliana ny andraikitra ny am'izay antony zavatra iainatsika am'izao fotoana izao tsy hovorapirahany eto zany fa azonareo angamba ny tena ambara fa izao no zavatra hitako sy tsapako zaho manokana asana firy no mety omitevitra amiko marina fa misy ny fandrosoana sy ny fanatanterahana asa diakonaly maro samihafa ataotsika fa tsy tena ho afaka hanatanteraka sy tena hibanjina ny fanatsarana ny atao hoe sosialim-bahoaka isika raha am'izao toerana misy atsika izao no misy ny fiangonatsika zany manahoana zany toerana zany
manahoana ny toerana misy ny fiangonantsika am'izao fotoana zao, ino ny zavatra hitao, ireto ny zavatra hitao ampahany variana mifanenjika sy mifanaratsy ny mpitarika samy mpitarika ao amin'ny fiangonana. Toy izany koa ny mpitarika sy ny tariana zay lasa mifanilika andraikitra, hitatsika izany eto amin'ity vondrona misy atsika ity. Mbola betsaka ireo fiangonana zay tsy mahavita akory ny tsinjo sy manoana ny mpiasa ho aminy noho ny antony maro. Ny fiangonana matanjaka dia saika variana mijery ny manodidina azy eo ihany, ohatra amin'izany ny fanaovana carreau, ny tontolo manodidina, fanaovana ny toilette manara-penitra zay tsy ratsy ho azy, kanefa mamperitreritra mila dinina ihany koa raha mijery ny fiainam-piangonana amin'ny ankapobeny sy ny sisa sy ny sisa. Vahotana lehibe ataon'ny fiangonana eo anatren'Andriamanitra ny tsy fijerena ireo madiniky ny tompo ireo ny fiarahamonina sy ny tsy fanomanana azy ireo ka hanetanana ny fiangonana tsirairay saintsaina manokana ny amin'izany. Raha miteny hoe fiangonana dia ako hoe sorona ao asaisika ilay fiheveran-diso mibanao fa ndray ilay tena famaritana isika zay tononitsika foana rahantsika tsenjery eo amin'ny fanekemponana apostolika hoe fiombonan'ny olona masina. Zay ny fiangonana, fiombonan'ny olona masina dia ireo zay vita batisa rehetra ka asana ao anatin'izany ianao natsia dia samy misaitsaina isika. Toam-pamaranana raha ravina zay voalaza mahakasika reto fanontaniana napetraka reo reto dia zao no azo lazaina: tsy midika na oviana nisy tokony isian'ny fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny fiangonana ny hoe laïcité de l'État zay voalaza amin'ny lalam-pandrenan'ny République-ny Madagasikara. Zay voaraharaha ao dia ny fampitsabahana amin'ny fitondran-draharaha ao anatin'ny andana sy ny ankilany. Ny fiangonantsika raha teo dia mitazona ny fampianarana mahakasika ny fisian'ny fanjakana roa zay samy avy amin'Andriamanitra avokoa, toy ny tanana havia sy havanan'Andriamanitra dia ilay tsoina hoe fanjakany sabatra manondro ny fanjakana araka izay alalantsika azy sy ny fanjakany fahasoavana zay manondro ny fiangonana. Manoloana izany ny mino dia tsy afaka miala amin'ny adidy sy andraikitra ao amin'ny fanjakana roa ireo amin'ny mahasitoany azy ireo amin'izany fanjakana izany. Araka izany tsy tokony hisy na dia ray aza olona milaza ny tenany hoe mino ka hialangalana amin'ireo adidy sy andraikitra ho fampandrosoana izany fanjakana roa izany, indrindra fa isika izay zanaky ny fiangonana loterana malagasy. Aza mijery olona na iza eo ampanaovana sy eo ampanataterana izany adidy izany, na ny mpitarika azy manomboka hatrany amin'ny ambaratonga ambany indrindra ka hatrany amin'ny ambaratonga ambony indrindra, aza mijery izany fa Andriamanitra ilay tompony fahefana ka manolotra izany ireo tompony andraikitra samy hafa ireo, izy no atahory ka hanaovanao izany adidy sy andraikitra izany. Farany hoy Paoly apôstôly amintsika araka ny hita ao amin'ny Kolosiana 3:7 dia ny 7:20 sy 8:20 amin'ny anaran'i Jesosy: ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'olona, satria fantatrareo fa ny tompo no andraisanareo ny lova ho valiny fa manompo an'i Kristy tompo ianareo. Amen. Dia izay no famelabelarana foy azo tolotra ny fanahy masina no angatantsika hanazava sy ampitombo izany ao am-potsika tsirairay avy ho fampandrosoana ny fiangonana. Dia ho fitaovana ho ampelantanin'Andriamanitra tokoa isika amin'ny fampandrosoana ny fiangonana izany ka ifampandinika araka ny faneva izay nomena eto amin'ity fankalazana ity, ifampandinika fampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara ho fampiroporopoana n'ity fiangonana loterana malagasy mamitsika ity. Sotra tompo. Isira asua umeni Jesus yana awandani tiawe nifiana na mandra kisaye iura
omeny jesosy anao ao andanitsy ao ny fiainana mandrak'izay io rahasoa io zahay Jesosy tankolo raty ka mba orihenao izahay matinaina ialaviranao lombao zahay toa Jesosy zahay Jesosy tankolo raty ka mba orihenao izahay matinaina ialaviranao lombao zahay toa Jesosy ka maviombio ny fanahina fa Jesosy roie dra matonga nindra atoandre ny vavafa zay avao ro tiane ka maviombio ny fanahina fa Jesosy roie dra matonga nindra atoandre ny vavafa zay avao ro tiane zahay Jesosy tankolo raty ka mba orihenao izahay matinaina ialaviranao lombao zahay toa Jesosy zahay Jesosy tankolo raty ka mba orihenao izahay matinaina ialaviranao lombao zahay toa Jesosy ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara no